volana jona taona 2013 tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary asana ampitiavana ianao sy saraka aminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra aloha dia andao arahintsika ireo lohateny. Mahatratra ora enina ny fahatapahan-jiro izay misaraka ora 3 ny maraina ary ora 3 amin'ny hariva amin'ny faritra maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina raha ny fitaraina ny mponina. Nianahery io fahatapahan'io ho an'ny androany ka nisy ireo faritra no tapaka jiro nanomboka tamin'ny 9 ora maraina ary tsy noverina raha tsy adin'ny 4 taty aoriana izay nambaran'ny orinasa Jirama tamin'ny fampahafantarana navoakan'izy ireo kosa afa-tsy oatra ny ora 3 io fahatapahan'io ary noho ny tsy fahampian'ny tosiky ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro sy ny tosika avy amin'ny tohadrano ary ny tsy fahampian'ny solika mavesatra kanefa mitombo ny filana noho ny andro ririnina no miteraka ny tsy fahampian'ny herinaratra ka tsy maintsy idirana amin'ny fahatapahan'ny herinaratra io. Nambinina rahery mampianina mpitarika ny vovonana gasy leo no olona 13 nampidirina izao fitondrana izao amponja noho ny fidinana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey taoriana ireo olona 12 mianadahy nanao akanjo mena ny giara 3 volana rehefa nosamborina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey nandritra ny hetsiky ny miara-manonja ny 20 Febroary 2024 sy ny mpanao politika Bearnirina Marcelin izay nanao anso amin'ny dina ny mpanohitra eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ka nosamborina ny 9 Jona 2024 ary nomeloiny ny fisarana giara 5 taona an-tranomaizina. Hetsika sy nahazoana lalana sy fanompana ary fanivaivana mpitandry filaminana moa no vesatra hiampangana ny nambinina rahery mampianina izay voasambotra nandritra ny fidinana an-dalambe no tariany Doris Rakoto Samuel vadiny Mahery Manandafy teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny iraika amin'ny 30 Mey lasa teo. Niaona tamin'ireo olobe toa ny ampanjaka zafiny fotsy sy ny solitena ny FFKM atao Nosbe ny ariva teo ireo solombavambahoaka ao anatin'ny miavatoro no tariany ny siteny Randriana Solonyaiko izay nanambara fa efa fanaon'izy ireo amin'ny toerana rehetra izay anatanterahana ny miavatoro ny fionana amin'ireo olobe amin'ny tanana ale rehetra. Isan'ny taraina ny mpanjaka zafiny fotsy raha ny nambarany ity solombavambahoaka ny toliara voalohany ity ny fidina ny vidin'ny ilang-ilang mampizaly ny tantsaha ao Nosbe ary tokony tadavana vahaolana. Rehefa avy ihany koa imiora hitondra amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any izay manatraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hofantarintsika ary izao hoe toy ny ahoana ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy 3 Jona taona 2024 sy 2025. Amin'ny ankapobeny dia saika ivadibadika izay toetry ny andro izay manerana ny faritra maro eto Madagasikara raha toka tana andian'erika manify kosa any amin'ny ilany atsinanan'ny nosina. Raha ho an'ny afovoan-tany manokana dia mila mioma isika satria dia mety ivadibadika hatrany izay toetry ny andro izay raha ny tapany maraina ary ho an'ny afovoan-tany no anomboantsika azy dia ahitana andian-drahona matevina izy mety ivadibadika hoy azy ay toetry ny andro izay fa raha ikisakisika ho an'ny ato fianarantsoa dia efa nimbiasany rahona sy ny masoandro izy. Raha ny Nosbe ary manohizantsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia itoetra ny orana tandrifin-drahona ho an'ny Nosbe ihany ka vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Randao ary iverenantsika ireto faritra sisa ambiny ireto dia ahitana andian'erika manify ho an'ny ato Toamasinato raha toka hitoetra ny orana tandrifin-drahona ny any Sainte Mariana fa ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro kosa ny any amin'ny tapany avaratry ny Nosina saika ibalika ny andro any andrefana sy any amin'ny tapany atsimony Nosina. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ny tapany maraina. Raha ny tapany ariva ary izao no fantarintsika manaraka ny makasika an'izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay raha ho an'ny afovoan-tany hatrany no anohizantsika azy dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy fa ahitana orana tandrifin-drahona kosa ho an'ny ato Fianarantsoa. Raha ikisakisika ny any amin'ny Sainte Marine dia hitoetra ny orana raha toka ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny ato Mahajangato fa ibalika ny masoandro any amin'ny tapany avaratry ny Nosina. Raha ny maripana Ambandrindra ary no fantarintsika manaraka dia tazana izany ho an'ny afovoan
maran-tany izay vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 20 degré celsius. Ary tazasika ho an'ny mahajangany hatramin'ny maripana ambony-drindra izay vinavinaina manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina mitodry ny andro raha hoandra ampitso sabotsy. Isaorana isika rehetra niaraka amin'ny hatrany farany ary mbola saiko ampanajana ianao anaraka ny Real News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Iverena sika raha navetivety ary aloha ireo lohateny. Mahatratra ora enina ny fahatapahan-jiro izay misaraka ora 3 ny maraina ary ora 3 amin'ny hariva amin'ny faritra maro eto Andrenivohitra sy ny manodidina raha ny fitaraina ny mponina. Ny anahery io fahatapahan'io ho an'ny androany ka nisy ireo faritra no tapaka jiro nanomboka tamin'ny 9 ora maraina ary tsy niverina raha tsy adin'ny 4 taty aoriana izay nambaran'ny orinasa Jirama tamin'ny fampahafantarana navoakan'izy ireo kosa afa tsy oatra ny ora 3 io fahatapahan'io ary noho ny tsy fampin'ny tosiky ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro sy ny tosika avy amin'ny tohadrano ary ny tsy fampin'ny solika mavesatra kanefa mitombo ny filana noho ny andro ririnina no miteraka ny tsy fampin'ny herinaratra ka tsy maintsy idirana amin'ny fahatapahan'ny herinaratra io. Nambinina rahery mampianina mpitarika ny vovonana gasy leo no olona fa 13 nampidirina izao fitondrana izao amponja noho ny fidinana teny amin'ny kanja ny 13 Mey taoriany ireo olona 12 mianadahy nanao akanjo mena ny giara 3 volana rehefa nosamborina teny amin'ny kanja ny 13 Mey nandritra ny etsiky ny miara-manonja ny 20 Febroary 2024 sy ny mpanao politika Bearnirina Marcelin izay nanao antso amin'ny idina ny mpanohitra eny amin'ny kanja ny 13 Mey ka nosamborina ny 9 Jona 2024 ary nomelony ny fisarana giara 5 taona an-dranomaizina. Etsika sy nahazona lalana sy fanompana ary fanivahivana mpitandro filaminana moa no vesatra hiampangana ny nambinina rahery mampianina izay voasambotra nandritra ny fidinana an-dalambe no tariny Doris Rakoto Samuel vadiny mahery lanto manandafy teny amin'ny 15 ny 13 Mey ny 1 amin'ny 3 Mey lasa teo. Niona tamin'ireo olobe toa ny ampanjaka zafiny fotsy sy ny solitena ny FFKM tao Nosbe ny ariva teo ireo solombavambahoaka ao anatin'ny miavatoro no tariny isiteny Randriana Solonyaiko izay nanambara fa efa fanaon'izy ireo amin'ny toerana rehetra izay anantanterahana ny miavatoro ny fionana amin'ireo olobe amin'ny tanana ale rehetra. Isan'ny taraina ny mpanjaka zafiny fotsy raha ny nambarany ity solombavambahoaka ny toliara voalohany ity ny fidina ny vidin'ny ilang-ilang mampizaly ny tantsaha ao Nosbe ary tokony hitadiavana vahaolana. Miteraka fikorotana ny fandaminana anatin'ny tokantrano ny fahatapahan'ny herinaratra tamin'ny faritra maro teto Andrenivohitra androany raha ny nambaran'ireo mpianakaviana izay nanaovana fanadihadiana tamin'ny 9 ora maraina mantsy dia efa niaina tao anatin'ny fahatapahan'ny herinaratra ny faritra maro androany ary tsy niverina izany raha tsy tamin'ny 10 ora atoandro izay efa naharitra ora 4 tsy ny mampiova ny sara ny vidin-jiro nefa izany na dia nisy azy io fahatapahan-jiro matetika io ho iatrany ireo nanaovana fanadihadiana. Mitatra ny andindiny izay nambinina Ravero Alfonsi Ianza Rakotonorainy. Tamin'ny 12 ora atoandro fotoana anandalovana teny Ampefilo tamin'ny tireny mpianakaviana iray ity. Efa tamin'ny 9 ora maraina no tapaka ny herinaratra raha nambarany. Eo amin'ny ora 7 isan'andro izy no tapaka ny jiro ary miteraka fahasahiranana amin'ny fanomanana ny tokantrano amin'ny maraina raha ny nambarany. Rehefa tapaka ohatran foana ny jiro ety aminay dia sahirakirana kely mihitsy satria ireo zavatra mandeha courant dia lasa tsy afaka mandeha tsara, sahirakirana amin'ny fanaovana sakafo ny ankizy raha sahirakirana na ireo zavatra fitaovana majinjika mandeha courant dia sanany zao dia ohatra hoe mamana rano amboloara maraina mba manao sakafo maraina ny ankizy dia nefa mila courant nefa ny jiro tapaka lava ny zavatra tafirizina anaty vatam-pangatsiahana lasa masisy raha vao tapaka elaela ny jiro. Telefona dia saritra foana nefa ny telefona tena miasa be indrindra amin'izao fiaina andavanandro zao na momba fiantsoana ireo client-nay raha sahala amin'izay zao dia sady mivahatra dia tsy afaka mifandray matetika amin'ny client.
tara lava mpianatra satria le sakafo raha ohatra hoe of course zao sany mamelona andresy kokera raha de avy eo moaka fotsiny eo le sakafo fa matapika ny ana tsy misakafo mpianatra fa lasa tara lava matetika. Saika ny fiainana andavanandro no misy fiovana manoloana ny afahatapahany herinaratra io ho an'ny renim-pianakaviana iray nanaovana fanadihadiana. Mikorotana arak'izay ny na fiakanjonay arany ny kanjonay lasa mikorokorotra rehefa mandeha miasa no ilay fahatapahan-jiro de tsy afaka mipasika izay raha hoe fera courant ao aminay zao zay tsy mampiasa fera charbon de tsy maintsy lamba mikorokorotra nentina miasa. Za manokana moa zany rice cooker ny tena fampiasako tsy de mampiasa fatana charbon de amin'izay de lasa mikorotana ihany koa na fidirana miasa ary satria lasa tsy maintsy manenjika mandrehitra fa amin'ny charbon indray de lasa mikorotana ny routine isanandro. Na dia misy aza io fahatapahana io tsy ahitana fihinana ny asara ny herinaratra raha nambarany ireo renim-pianakaviana izay tena miantehitra amin'ny fampiasana ny herinaratra. Le nenay zao resaka courant daholo miasa na eo le sakafo ohatra hoe mahandro vary amin'ny anary ianao de tonga de taraiky eo foana vary mahandro laoka manenjika sakafo mpianatra maraina de tonga de taraiky daholo satria tsy misy anana de tsy maintsy voatery ianao mandrehatra sarbo nefa ny arakarak'izay ihany mbola misondrotra avoroeny ihany ny jirama. Androany izy zao tamin'ny enina teo ny tapaka ianao vao amelona ny lelafaora le izy tapaka tamin'ny sivy sasany ngamba vao verina tamin'ny sivy teo zay vao verina adiny 3 zany de amin'ny hariva koa moa ohatran'izay foana ny adiny 3 adiny 9 indraindray adiny raha tapaka amin'ny 3 ariva izy de amin'ny 7 vao verina de ohatr'izay foana ny mahazo anay isanandro. Ho any androany maro tamin'ireo tokantrano no nanomboka tamin'ny 9 maraina no haniaina tao anatin'ny fahatapahany herinaratra io tamin'ny faritra maro teto amin'ny renivohitra. Saika naharitra ora 3 sy ora 4 ireo fahatapahana tamin'izany. Zarana mahavokatra herinaratra 4 megawatt amin'ny 400 megawatt ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny herimasoandro ary zara ihany koa raha mamokatra herinaratra 370 megawatt amin'ny 490 megawatt ny riandrano ho an'ny androany. Ankoatran'isy fahampin'ny famokarana menaka mavesatra izay mamokatra herinaratra nefa mitombo ny filana herinaratra no ny andro ririna raha ny nambarany orinasa Jirama androany malona ny délestage no ferana ora 3 isaky ny faritra noho izany io fahatapahany herinaratra io ary natomboka amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 7 ora alina izany raha ny nambarany Jirama hatrany. Ho an'ny omaly fotsiny tanàna 370 raha kely indrindra no tapaka jiro teto andrenivohitra ny andindinizay. Naharitra ora 3 na 4 ny fareta ny fahatapahan-jiro ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina raha ny fampahafantarana navoaka ny Jirama tamin'ny tamajora serasera. Mifandimby ny nanantanterahany io fahatapahany io ka atao ireo faritra nahitana fahatapahany intelo. Ambaran'ny orinasa Jirama fa noho ny fanterany foto-drafitrasa ho an'ny vatam-pitsinjara herinaratra tsy maharaka ny filana herinaratra. Ao anatin'ny vanim-potoanany ririna ihany koa izao izay mampitombo ny filana herinaratra raha ny fampitam-baovao avy amin'ny orinasa Jirama tao anaty tamazora seraserany. Miaina ihany koa ny tohadrano amokarana herinaratra azo avy amin'ny riandrano izay ho an'ny androany. Ambaran'ny orinasa Jirama fa 370 megawatt amin'ny 490 megawatt. Mitotongana ihany koa nefa ny vokatra herinaratra azo avy amin'ny masoandro izay tsy misy afa-tsy 4 megawatt amin'ny 400 megawatt raha ho an'ny androany raha io fampitam-baovao ataon'ny orinasa Jirama io. Ankoatra izay, tsy ampy ny solika mavesatra amokarana herinaratra ka voatery tsy maintsy miroso amin'ny fahatapahan-jiro mifandimby ny eto andrenivohitra raha ny fampitam-baovao ihany. Nampiarina manomboka amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 7 ora alina noho izany io fahatapahany herinaratra io ho an'ny tamazora iraisana Antananarivo ho fitsinjovana ny asa mandraraha ny tsirairay ho ny Jirama alambaran'izy ireo ho ora 3 ny faharetany amin'ny faritra tapaka jiro. Raha ho an'ny omaly tanàna 370 raha kely indrindra no niaran'io fahatapahany herinaratra io. Faritra 80 tamin'ny 12 ora tolakandro hatramin'ny 3 ora. 80 tamin'ny 3 ora hatramin'ny 1 ora ariva ary faritra 170 tamin'ny 1 ora ariva hatramin'ny 7 ora alina.
Miditra trosa andoavana trosa ny JIRAMA amin'ny fampindramam-bola amin'ny alalan'ny bons de trésor spéciaux na BTS andoavana ny trosan'ny orinasa Tody Green ny JIRAMA izay nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 2 Mey lasa teo hoy ny Pahay Toekarena Rakotoarsoa Andriantahiny. Fanitarana ny fandoavana ny trosan'ny Tody Green fotsiny io BTS io fa tsy mamahy ny olana ny JIRAMA ho ihany koa ny mpandalina raharam-pireneny sady Pahay Toekarena Serge Zafmaova. Tsy aivana fahanana ny orinasa Tody Green trosa mitentana 590 miliara ariary ny JIRAMA amin'ny famokarana herinaratra ao amin'ireo centrale hydroélectrique ao Sahanyvohitra sy Mahitsy ary maro antsitra. Mitatra ny vaovao mahakasika izay nomena Ravoarony sy Anjara Kotonoray. Mila vola maika ny orinasa Tody Green izay mamatsy herinaratra ny JIRAMA ka tsy mamany olana trosanan'izy ireo amin'ny JIRAMA ny fandoavana ny volan'izy ireo amin'ny alalan'ny bons du trésor spéciaux araky ny fanapa-kevitra noraisy ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 3 Mey hoy ny mpandalina raharam-pirenena sady Pahay Toekarena Serge Zafmaova. Izy zany rehefa miresaka tsika hoe bons trésor spéciaux no andoavana amin'ny volan'ny Tody Énergie dikan'izany hoe le trosa fotsiny zany afindra zany le izy de ataontsika hoe misy étalement zany lavalava kokoa de tsy manana pression bebe izy zany mieritreritra hoe mipetraka ny fatokisana rehefa aveo aty amin'ny Tody Énergie ho hitantsika ao moa zany hoe ahoana ny fipetraka ho an'ny Tody Énergie satria ny fahafantarako azy ny zavatra ilain'ny zareo mila vola maika ary zareo. Efa mahatratra 590 miliara ariary io trosan'ny Tody Green amin'ny JIRAMA io raha ny taratasy nalefa n'ity orinasa ity tany amin'ny ministry ny angovo ny 3 Mey lasa teo. Nanambana ny ampiantanteraka ny famokarana herinaratra ao amin'ny ivitoeram-pamokarana herinaratra na ny centrale hydroélectrique ao Sahanyvohitra sy Mahitsy ary maro antsetra nanomboka ny 10 Mey lasa teo ny Tody Green tamin'izay. Mandra-pandoavana ny JIRAMA manontolo an'ireo trosa 590 miliara ariary ireo. Nilaza ho kely finoana araka izany Serge Zafmaova fa haresy lahatra ny Tody Green nampiakatra ny famokarana herinaratra izay 3 megawatt monja amin'izao fotoana izao ho hatrany amin'ny 10 megawatt. Ny fanapa-kevitry ny fitondrana andony trosan'izy ireo amin'ny alalan'ny BTS izao. Za tsy mino hoe ampy io andefasan'ny Tody Énergie le puissance satria moa amin'ny ankapobeny ny zavatra fahafantarako azy eo amin'ny 16 mégawatt eo 28 mégawatt ny puissance possible hoe zay zany maximum fa eo amin'ny 16 mégawatt eo zany ny tena ataontsika hoe production an'zareo zany eritreretiny nefa tsika zany zao manodidina ty amin'ny 3 mégawatt de le tiako resahana zany hoe amin'ny fatokisana ny Tody ve zany ampiakatra an'le izy ohatra na de 10 mégawatt fotsiny ary tsy fantatro miakina amin'ny Tody manko zay. Tsy mazava raha teo ny mikasika ny tahany zanabola amin'ireo BTS ataony fanjakan'ireo hoy Serge Zafmaova. Rehefa manao manko zany ny fanjakana hoe bons trésors spéciaux de misy ataontsika hoe taux d'intérêt zany hoe isitomana an'le olona hividy an'le bons de trésors spéciaux. Le taux d'intérêt aloha zany tsy transparent hoe 4% moa zany taux d'intérêt ho amin'ny fanjakana ho an'izay olona mividy an'io BTS io hoe le taux d'intérêt zay zany tsy transparent mihitsy zany ny fanjakana fa miakina amin'izay le moa tonga ny olona hividy na tsy hividy an'le bons trésors spéciaux ao anatin'ny fahasahiranana ny fanjakana ka manimba ny toekarena io fampindramam-bola ny JIRAMA amin'ny alalan'ny BTS ataony fanjakana io ho ihany koa ny Pahay Toekarena Andriantahiny Rakotoarsoa. Kono jeren'ireo akaiky fa manimba ny toekarena zany zavatra any satria ilay fanjakana efa sahirana lay orinasa mpanjakana tsy maintsy avotana aiza ny tany alehantsika manoloana ny fitantanana ny volam-panjakana amin'ny ankapobeny ka zay zavatra zay mila jeren'ny fanjakana tsara momba n'izay finance publique zay hoe aizany mety ahafahana manitsika ny vola sy mampindram-bola any JIRAMA sy manavitra ny JIRAMA amin'ny ankapobeny. Tsy vahaolana maharitra ho an'ny orinasa JIRAMA rahateo raha nambarany io bons de trésor spéciaux io. Tsy vahaolana maharitra amin'ny ankapobeny raha ny fijeriko azy fa vahaolana mety ahafahana manala ny JIRAMA fotsiny manoloana ireo opérateur économique mamatsy ny JIRAMA fa ny olana JIRAMA dia mihodinkodina ao ihany dia janony eo foana ny JIRAMA amin'ny ankapobeny.
mariana fa fandroana izao ny filakevitry ny ministra no nandray fanapa-kevitra ny amoana pont du trésor spéciaux ho an'ny Jirama taoriny fankatoavana ny famoana ny antsoina hoe BTS Jirama 2 nandritra ny filakevitry ny ministra ny alarobia 17 Mey lasa teo. Ovahiny ny fandarana l'invité du jour anio zoma faharoa ny volana jona taona 13 aoriny ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Ramoto Doris Rakoto Samuel vadiny Maherlanto Manandafy iresaresaka makasika ny rahara ny tarian'ny olona teny amin'ny 13 Mey ny alarobia lasa teo sy ny fidirany Nambinina Gasileo Aponja Vonjomaika ny fiainam-pirenena sy ny politika ary ny rahara Maherlanto Manandafy anasananao ary naraka izany. Araka izany dia Doris Rakoto Samuel no vahiny gasikara fenisoa ao anatin'ny fandarana la invité du jour arahinao ary izao fampahalalam-baovao izao fotoizatsika kosa ny antsipriam-baovao. Nampidirina Aponja Vonjomaika eny Tanimora io tolakandro io Nambinina Rahirmampianina mpitarika ny vovonana Gasileo izay nosamborina nandritra ny fidinana an-dalambe notariny Doris Rakoto Samuel vadiny Maherlanto Manandafy teny amin'ny 15 Mey ny 1 Mey lasa teo. Etsika tsy nahazona lalana fanomphana sy fanivaivana mpitandro filaminana na outrage aux autorités sy attroupement sur la voie publique sans autorisation no vesatra iampangana azy raha ny nambarany mpisolo vava azy sy nisy erisetra na fanomphana mpitandro filaminana nataony Nambinina Rahirmampianina mihitsy anefa raha ny oronan-tsary nampiseho ny zava-nitranga teny amin'ny 13 Mey hoe kosa i Clémence Ararinirina izay tonga nanotriny antipikambana ao amin'ny Gasileo teny amin'ny fitsarana androany. Nambinina Revelarson Sianza Rakotonoray. Niakatra fampanoavana avy hatrany androany Nambinina Rahirmampianina raha voatapitra ny 27 ora nitazonana azy tao amin'ny gendarmerie pirenena ankady lalana taorina ny samborana azy teny amin'ny 15 Mey ny 1 Mey lasa teo. Isan'ireo nanatevin-darana ny fidinana an-dalambe ny etsika notarian'ny Doris Rakoto Samuel vadiny Maherlanto Manandafy teny amin'ny 15 Mey i Nambinina Rahirmampianina ary izy no nosambory ny mpitandro ny filaminana. Vai. Etsika tsy nazahoana lalana fanompahana sy fanaivaivana mpitandro filaminana na ny outrage aux autorités sy attroupement sur la voie publique sans autorisation no avesatra iampangana azy raha ny nambarany mpisolo vava azy. Nampidirina Aponja Vonjomaika eny Tanimora moa i Nambinina Rahirmampianina rehefa niakatra fampanoavana androany. Tsy nisy erisetra na fanomphana mpitandro filaminana nataony Nambinina Rahirmampianina mihitsy anefa raha ny oronan-tsary nampiseho ny zava-niseho teny amin'ny 15 Mey ho ny mpanolontsaina ny tanàna ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra Clémence Ararinirina izay tonga nanotrina nyty mpitarika ny vovonana Gasileo ity teny amin'ny fitsarana androany. Ny fahitako azy manokana ary mametraka fantaniana ny olona maro amin'izao fotoana izao hoe nahoana moa i Nambinina Rahirmampianina izay raha jerentsika le vidéo satria ny tena tsy teny dia mahita hoe niaraka izy zany tamin'ny mpitarika ny etsika tamin'ny 13 Mey tamin'ny 1 Mey iny dia nahagaga hoe izy indray no samborana nefa raha nijerena ny vidéo tsy nisy erisetra teo nataony tsy nisy fanomphana mpitandro filaminana ihany koa nataony tsy nisy andeha ataontsika hoe fandikan-dalàna
tena hoe flagrant nataony dia mahagaga hoe inona zany ny antony any samborana azy manome endrika ratsy ny fitondrana ny zavatra ohatran'ireny satria eo anatrehan'izao tontolo izao dia hoe sambitsamborona fotsiny zany ny olona resaka tondrotondro molotra zany dia avy hatrany dia miroso amin'ny resaka arrestation interpellation ohatran'ireny natao tamin'Ambinina Raherimampianina ireny raha tsorona le izy dia resaka politika foana moa ny zavatra ohatran'ireny averiko ny teneniko teo hoe tsy endrika tsara ho an'ny fitondrana ny zavatra ohatran'izao. Talohan'ny Anambinina Raherimampianina mpitarika ny vovonina gasy leo moa dia efa nisy ireo olona miisa 12 nanao akanjo mihinano samborina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny 20 Febroary 2024 nandritra ny hetsika no karakarain'ny miara-manonja nampidirina amponja izy ireo ary nomelohan'ny fitsarana igadra 3 volana an-tranomaizina sazy miatra. Ny 12 Jona 2024 ihany koa dia Biary Nirina Marcelin mpisehatra ara-politika ilay nanao antso amin'ny idinan'ny mpanoatra eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey nosambory ny azandary teny amin'ny 17 hektara nampidirina amponja vonjimaika teny Antarimora avy eo ary nomelohan'ny fitsarana igadra 5 taona an-tranomaizina sazy miatra ny 17 volana Mey 2024. Fandarana sy fampiankina avokoa no tanterahina mandritra ny 100 andro sisa hitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ka tsisy ny hoe enjikenzika ho atao hoy ny solombavambahoaka Naivo Raholdina androany. Aorian'ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena indray dia manohy fotsiny ny fanatanterahana ny velirano ny filoham-pirenena ny gouvernemanta hoy ihany Naivo Raholdina omaly iray jona 2024 moa no feno 100 andro sisa no hitondran'ny filoha Andry Rajoelina raha irosaka ho kandida ny tenany ary raha ho voatazona ny daty ny 6 novambra 2024 anatanterahana ny fifidianana voalohany. Nansirana Evson sy tokony haina Randrianjatofo. Sy araka intsony ny fitokanana ny zava-bita amin'izao 100 andro sisa hitondran'ny filoham-pirenena izao ho nisy solombavambahoaka IRD Naivo Raholdina androany. Professionnel ny filoham-pirenena tantana andritrizay ary saika vita avokoa ny velirano sy ny fina izay tokony azo vitaina satria misy mantsy zavatra tsy afaka natao tsy hoe excuse zany tsy misy excuse no ny zavatra soteto reny corona sy ny sisa nefa natao reny rehetrarehetra reny tena zako milazavonareo mizao tsika miresaka zao tsy araka le fitokanana nefa nizaniza mpitondra eo dia mitokana avokoa tsy fotany zany akory samy hafa mamoky voaka sy mitokana tena tsy araka intsony ny fitokanana zava-bita. Tsy sintsony mihitsy aza ny fampelezan-kevitra ho ataon'ny fitondrana fa hitanisan'ny zava-bita fotsiny sisa izy ireo hoy Naivo Raholdina. Efa tonga fotoana metsaka ny fialan'ny filoham-pirenena irotsaka indray izy dia tena milaza aminao fa tsy misy fampelezan-kevitra ho ataona intsony fa mitanisa hoe reto ty le velorano azo refesiny ohatra ty dia mitanisa hoe ty le nampanantenana reto le vita reto le tsy vita reto le mbola ho atao dia manazay hoe zao tsy navita an'ity ary zao no natonga an'ity tsy natao akory ary aloha satria no ny zava-misy dia misy indray le lahara-pahamiana. Mbola itoy araka izany ny fanatanterahana ny velirano mandritra ny 100 andro sisa hitondran'ny filoha Andry Rajoelina hoy Naivo Raholdina. Io fotoana 100 andro farany io dia tsy azo atao hoe anenjika indray ty tsy hoe fanadinana akory ka hoe atsika fanadinana dia anenjika fotsiny hoe amita programme fa programme amitoy ary programme amin'ny fampiankina io amatony ary zay mahatonga enagonga matetika filoham-pirenena na ny mpitondra amin'ny teny hoe ity ho ataontsika amin'ny herintaona amin'ny taona 420 amin'ny 524 dia foana tanteraka ny fahasaranana zao ohatra dia misy ny teny manao hoe fangamo tsy aty mitapitra ny mandahanareo ny mandaha voalohany io fa ny fanasoavam-pirenena mandra-pahafatanao tsy janona mihitsy. Tsisy andro maty ihany koa ny fotoana aorian'ny fametra-pialana ny filoha Andry Rajoelina hoy Naivo Raholdina. Na ataoko hoe mametra-pialana aza ny filoham-pirenena ny gouvernemanta izay tatanao amin'ny raharan-davanandro sy misolotoerana eo dia manody reny misy programme ny gouvernementany izay miaingy amin'ny vina filoham-pirenena dia mitohy foana ihany io fa no fanajana lalàna ka ny dikan'izay zany
tsy misy andro maty mihitsy amin'ny fanateteran'ny filoham-pirenena velorano sy ny fihinany. Omaly iray jona 2024 moa no feno zato andro katroka sisa ny fotoana hitondrany filoham-pirenena Andry Rajoelina raha irotsaka ho kandida ny tenany ary raha ho voatazona ny daty ny 9 novambra 2024 anatanterahana ny fihodinana voalohany. Tsy antenana intsony ny siny ny fandrosoana anatin'ny zato andro farany hitondrany ny filoha Andry Rajoelina hoe kosa ny solombavambahoaka atimina Alain Ratsimbazafy androany. Efa mampisehoanitsy fahombiazam-pitantanana izao fitondrana izao hoy izy ny fitsipaham-pitokisana efa nirosony ny solombavambahoaka ny volana desambra 2024 lasa teo. Ny mametra-pialana mialohan'ny fotoana no tokony ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha ny nambarany. Nansirana Evson sy tokony aina Randrianjatovo. Zavatra hita sy tsapa tao anatin'izay fehim-potoana miasany izay dia fiasara trosa ny firenentsika. Marobe ireo trosa izay mitambesatra ny firenena malagasy. Miamahantra nefa ny vahoaka malagasy manoloana an'izany na dia hoe misy ara ny findramam-bola ataon'ity fitondram-panjakana ity izay heverina tokony anaovana asa fampandrosoana kanefa tsy hita taratra izany. Faharoa manarakaraka an'izay dia mikorotana ny fiarahamonina amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana raha malala na andrenivohitra na ambanivohitra dia ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay avokoa. Tsy voafeny fanjakana intsony ny vidim-piainana eto Madagasikara. Izany hoe maneho zany ny tsy fahaiza-mitantana n'ity firenena ity ka mahatonga an'izao fahoriany ny vahoaka malagasy izao. Tsy antenana intsony ny siny fandrosoana anatin'ny zato andro farany hitantanany filoham-pirenena ny firenena ho ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy. Azo fehezina amin'ny hoe tsy mitondra voka-tsoa ho an'ny firenena iray manontolo ity fitondrana izay tarihan'ny andriamatoa Andry Rajoelina ity, ary raha ny zato andro farany izay hoe hitantanany amin'ny firenena dia tsy antenaina intsony ny hoe isina fandrosoana. Ary marihana fa izay tenevon'ny fanoherana dia efa nametraka hatrany ny atsony hoe fitsipaham-pitokisana teo anivon'ny antenimieram-pirenena noho ny fahatsapanay tsy fahombiazam-pitantanana. Mitaky hatrany ny fametra-pelan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mialohan'ny fotoana ara-dalàna tokony hialany moa ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy. Napetraka teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny 20 Mey lasa teo ary efa tonga any amin'ny gouvernemanta ny tolo-dalàna momba ny fanatsarana ny lalàna mifeny ny fifidianana raha ny nambarany Joasy Eleonora solombavambahoaka ny Vangaindrano androany. Solombavambahoaka 3 tao anatin'ny antenimieram-pirenena no nanolotra io tolo-dalàna io raha ny nambarany izay tokony hodinihana mandritra ity fevriana ara-potoana ity ary nanamariany ihany koa fa efa solombavambahoaka avy amin'ny firena maro no nanolotra io tolo-dalàna io ka tsy tokony hisy olana fa afaka roso tsara ho fanatsarana ny zotra am-pifidianana. Ampy ihany koa ny fotoana andiniha ny gouvernemanta io tolo-dalàna io momba ny lalàm-pifidianana ho hiatrany ny solombavambahoaka GPR ity androany. Nomena Ravaorony sy Ezekia Ermalala. Tsy ampy ny fehim-potoana iray volana izay anatanterahana ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana eto Madagasikara raha oharina amin'ny fidadasika Madagasikara raha nambariny Joasy Eleonora izay solombavambahoaka ny Vangaindrano ary ao anatin'ny vondrona parlementaire GPR androany. Isan'ireo teboka nasian'izy ireo fantsiana ao anatin'ny tolo-dalàna momba ny fifidianana izay novolavolainy solombavambahoaka miisa 3 noho izany raha nambarany ny fanalavany io fehim-potoana anatanterahana ny fampielezan-kevitra io. Ny vaninandro anaovana fampielezan-kevitra izay azo lazaina hoe fohy ihany satria iray volana no fiakan'ny lalàna ankehitriny iakatsika mahita nefany iakatsika mahafantatra fa firenentsika dia midadasika ka raha ao anatin'ny iray volana no anao fampielezan-kevitra ahenika ny firenena dia izay no mampisy ireny fandaniam-bola miompapana ireny satria voatery mampiasa fitaovana izay atao hoe tsy ho takatry ny rehetrarehetra. Napetraka ireo solombavambahoaka ao anatin'ny tolo-dalàna izay novolavolan'izy ireo ihany koa ny famerina ny teti-bola ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra ho hiatrany Joasy Eleonora. Misy koa zany ny fanatsarana sy ny tolo-kevitra ao anatin'io tolo-dalàna io kasika ny famerana ny vola hoentina manao an'izany fampielezan-kevitra izany. Tafiditra ao anatin'ny fanovana ao anatin'ny tolo-dalàna momba ny lalam-pifidianana ihany koa ny fomba famoahana ny voka-pifidianana izay mba hisiany fitokisana eo amin'ny vahoaka raha nambarany solombavambahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire GPR ity hatrany.
no mariny fa efa ny 9 Mey no napetraka tany amin'ny anteny meram-pirenena ary efa nampita tany amin'ny gouvernemanta io tolo-dalàna io. Napetraka teo amin'ny anteny meram-pirenena tamin'ny herin'ny androany, izany hoe tamin'ny zoma fa 9 ny volana Mey izy io ary efa nampitany amin'ny gouvernemanta ankehitriny satria raha ny apetraky ny lalàna dia manana 30 andro ny gouvernemanta hanomezany fanamarinana kasikan'izany. Raha manao katsikajy amin'izay tetiandro zay dia manakaikaiky ny farany volana jona any zany no tokony fetrandro farany amoahany gouvernemanta ny fanamariana avy any aminy. Tokony hodiniana amin'ity fivoriana ara-potoana ity noho izany io volavolan-dalàna momba ny lalam-pifidiana io hoy Joasy Eleonora. Ny tokony ho izy dia tokony hiditra ao anaty lahadinika amin'izao fotoam-pivoriana zao ihany izay tolo-dalàna zay aloha ny voalohany. Manarakarak'izay betsaka ireo lalàna mandalo eo anivon'ny androm-panjakana solombavam-bahoaka tokana ihany manolotra azy dia lany ka maika moa fa lalàna atolotry ny solombavam-bahoaka 30 avy amin'ny firena politika maro samihafa. Ataoko angamany fa raha ny tokony ho izy dia tokony aresy lahatra ny maro izay zavatra zay. Isan'ireo efa nanolotra tolo-kevitra hitondrana fanitsina ny lalàna mifehy ny fifidianana io ihany koa ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena ankoatra ireo natolotry ny solombavam-bahoaka misa 30 ao anatin'ny anteny meram-pirenena ireo. Tsy voatery miseho amin'ny endriky ny vola ny fanampiany mpiara-mioninantoka amin'ny fanomanana ny fifidianana hoy ny filoha-hevitra fahatelo eo anivon'ny Sony androany nandritra ny fihaonana tamin'ny masovoan'ny Japon. Tafiditra ao amin'ny fanomanana ny fifidianana ny fandefasana mpikambana ao amin'ny Sony anamafy ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ny fiofanana toy ny ataon'ny masovoan'ny Japon raha ny nambarany hatrany. Izy traikefa momba ny fifidianana japonais apetraka eto Madagasikara hoy ihany ireo zafi-mamonjy laza arabary taoriana ny fihaonana tamin'ny masovoan'ny Japon androany. Mitatra ny vaovao mahakasika izay no ansirany absence tokony haina randriantsatovo. Andray ireo solotena mpanjakana ny Japon ny gouvernemanta japonais amin'ny alalan'ny JICA na ny sampandrarany fiara-miasa iraisam-pirenena japonais manomboka ny 7 ka hatramin'ny 14 jona ho avy izao. Tafiditra amin'ny fandaharana asa ho fampiroboroboana ny fitantanana ny fifidianana any amin'ny firenena demokratika raha nambarany solotena ny masevo japonais eto Madagasikara. Nanolo-kevitra ny anao fanamby amin'ireo firenena demokratika ny gouvernemanta japonais amin'ny sy ny fitokisana ny fomba fitantanana ny fifidianana raha ny nomariny masevo japonais ihany. Nomariny filoha-hevitra fahatelo anivon'ny senira zafi-mamonjy laza arabary izay solotena Madagasikara androany fa izy traikefa alaina avy any ho apetraka eto Madagasikara amin'ny lafiny fifidianana. Nisy fampiofanana bourse nomeny zareo fanjakana japonais dia nisy fifaninanana tao anatiny dia ny CENI zany ny solotenan'ny Madagasikara no anatrika ny fifaninana io any Japon ny tenako zany mandritra ny 2 volana ny volana Jona. Ny thème ao anatiny io dia management électoral au pays démocratique zay zany no thème atao any. Zany resaka élection tanteraka endrika fiaraha-miasa sahady amin'ny japonais sy ny firenena malagasy ny rehefa ny CENI moa le zanakapeny zany hoe misy traikefa alaina avy any zany dia hoe ahoana ny fomba mba hiadaptenana zay eto Madagasikara. Notsipiny ity filoha-hevitra fahatelon'ny CENI ity fa tsy voatery vola ny endrika fanampiana amin'ny fanomanana ny fifidianana. Vonona izy proof zany zao anisan'ny fanohanana zao tsy voatery vola manko le fanohanana fa zao fandefasana mpikambana amin'ny CENI anao formation zao dia efa isan'ny fanohanana ataony zareo anatin'le processus électoral. Miisa 5 moa ireo firenena tokony handray anjara erak'izao tontolo izao amin'ity fiofanana momba ny fifidianana ny Japon ity. Taorian'ny 9 nefa firenena 12 no voasafidy ny fianjakana japonais ka tafiditra tao anatin'ireo firenena 4 aty Afrika i Madagasikara izay handray anjara amin'izany raha ny fihaonana teo amin'ny solotena ny masevoan'ny Japon sy ny solotena ny CENI androany. Lasaka ambany ambany ny vidiny ilongilonga ao Nosy be raha ny fitarainana nataony ampanjaka zafiny fotsy ao an-toerana hoy siteny Randriana Solonyaiko.
mandalo fahasahiranana manoloana izany ireo mpamboly ao an-toerana hoy solombavam-bahoaka io. Ny ariva teo no niaona tamin'ny ampanjaka tao Anosy ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny miavatoro notariny siteny Randriana Solonyaiko izay nilaza zava-dehibe amin'ny toerana izay lalovan'ny miavatoro ny fiaonana amin'ireo ampanjaka amin'ny toerana ale ho fanajana ny kolotsaina. Niaona tamin'ireo solotena ao anatin'ny FFKM atao Anosy ihany koa taorian'izay ireo ekipa ny miavatoro izay tariny siteny Randriana Solonyaiko ireo. Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Tany amin'ny tapon'ny Nosy izay toerana nipetrahany ampanjaka ao an-toerana no nandehanany ny ekipa ny miavatoro ny ariva teo. Fionana izay tafiditra ao anatin'ny fanazanandreo olobe amin'ny tanàna raha ny nambarany siteny Randriana Solonyaiko. Araky ny fanao rehefa mandeha amin'ny distrika zahay tena zava-dehibe aminay ekipa miavatoro ny fanajana ny fomba misy amin'le tany sy ny culture koa ao anatin'izay ka fatatsika iaby moa fa eto Anosy misy fomba misy mpanjaka eto dia tsy maintsy nandeha namagy ny mpanjaka zahay ary koa nangataka tsodrano amin'ny miavatoro izay atao rapitso. Isan'ny ny fampiresahana tamin'ny ampanjaka tao Anosy ihany koa siteny Randriana Solonyaiko ny momba ny fambolena ny ilang-ilang ao Anosy izay nambarany io ampanjaka io fa mandalo fahasahiranana amin'ny mpamboly ao Anosy no ny faratsiny ny vidiny ilang-ilang io. Nangataka tsodrano koa amin'ny fanarenana ny firenena ity. Zay tompoko ny zavatra nataonay teo. Dia nahazo cadeau taminy koa moa zahay tao. Anisan'ny zavatra nahafinaritra. Dia isorana manokana izy, ankasitrahana manokana izy amin'ny cadeau nomeny vavaka nataony koa ho an'ity firenena ity. Indrindra tena nakarary ny fony le vahoaka mijaly mpamboly langilangy izay tena latsaka ambany mirehefarehefa ny tany ny vidiny langilangy eto ary tsapany fa mandalo fahasahiranana ny mpamboly rehetra eto Anosy. Taorin'io nisy ihany koa ny fionana teo amin'ny ekipa ny miavatoro no tariny siteny Randriana Solonyaiko tamin'ny mpikambana amin'ny FFKM atao Anosy. Nisy fotoam-bavaka foana iarahany rehetra tamin'izany. Raha ampisy kosa no anatanterahana ny miavatoro ao Anosy io izay enona ny vahoaka ao an-toerana. Ny antso ny siteny Randriana Solonyaiko rehefa tonga amin'ny fitondrana ireo prositeny ao Bekily mba hanoratra sy hamadika ny tantara ijery io lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo io izay tsy misy mijery hatramin'izay ary mampijaly ny faritra atsimon'ny Nosy. Nanao antsoavo ijerena faran'izay akaiky ny vidiny lavanilina amin'ny faritra atsimo ihany koa ireo avy amin'ny prositeny any an-toerana ireo. Nangataka ny firotsahako vidin'ny siteny Randriana Solonyaiko amin'ny fividianana filoham-pirenena ihany koa ireo avy amin'ny prositeny Bekily ireo tao anatin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo ny andindinjera. Nitsangana nitondra teny tandrify azy ireo olobe amin'ny prositeny ao Bekily omaly ary nanao fanambarana noho ny tsy fetezana ara-pitantanana raha ny nambaran'izy ireo. Isan'ny noresahany izy ireo ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo sy ny vidiny lavanilina izay tena maharary azy ireo. Nao tagnandro somary agnaty androy ino tsy amboarana ty lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo toy. Iheligny isa amboatsa azy eo Zokebe hajagny Randriana Solonyaiko siteny tery mba hanoratana ty tahina ao amin'ny tantara Madagasikara ho filoha tokana nagnatanteraka ity fagnamboarana i lalam-pirenena laharana fahatelo ambin'ny folo io. Toreo Bekile kuidava iandroy vonjeo mihavatoro okatrao ty vanily aya timo atoy kanao ila vanily avaratsay ro rehareha ampirenena ty kay aza io vo mafa io ka vo maiky hagaga vao nao gure sinot pandraha ramba maaimbetuang vo mafe toreo Bekile kuidava iandroy rombaho mihavatoro. Ny antso ny siteny Randriana Solonyaiko irotsaka kandida amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taom-pividianana 2024 ihany koa ireo prositeny tao Bekily. Izahay komite panohana mihavatoro eto amin'ny district Bekily mitolika manokana ndaty be hajagny Randriana Solonyaiko siteny Thierry. Resy lahatsa mity lamigna asa pampandrosoagny Madagasikara vo izy uzahay
indrindra fa ty fampiharane fagnariam-pahefagna tena ie fa tsy ndaty tokagne na ndaty tsy ampy mamelatsy ty fahefae eray Madagasikara. Mihalaly ama o zahay randriana solony aiko sy tentery tolo-jagnahary ho ay ty firenena toy re mitsangana re mirotsaha re ho jobogna o filoham-pirenena amy fijobogna ho avy io mba hagnova tantaray Madagasikara. Izay ro anova aiko idava mila vonjy ia ty ndaty ho afaky isintogna anay agnaty lavaka lalaka ty fahantragna zao. Ho tanterahina tao Bekily ny fanambarana iombonana izay niarahana tamin'ireo olobe tao an-tanàna sy ny komity mpanohana anatin'ny prosiden'ireo omaly. Lafim-baovao hafa kosa indray manamarika ny fiandrianam-pirenena sy fanehoana ny fanajana ireo mpitolona lavo ho an'ny fahaleovantena ny fananganana ny sainam-pirenena amin'ny andro ny 4 Jona ho ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Nanentana ny rehetra araka izany ny filoham-pirenena anangana ny sainam-pirenena mandritra ity volana Jona ity. Natsangana tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny sainam-pirenena ho fanokafana ny fankalazana ny fiverenana ny fahaleovantena ny Madagasikara. Nomena Ravarvony sy Ezeka Ermalala. Fotoana ahatsiarovana ny tantara ny fetin'ny fahaleovantena ho ny filoham-pirenena androany nandritra ny lanonana fanokafana ny fankalazana. Ny fetin'ny fahaleovantena dia fotoana iray ahatsiarovana tokoa mantsy ny tantarantsika sy ankalazana ny fahafahantsika fa indrindra ao anatin'izany fahafahany zany dia ny fiverenan'ny fahaleovantena tsika indray. Fomba iray anehoana ny fanajana ireo tia tanindrazana ny tolona sy lavo mba hiverena ny fahaleovantena ny sainam-pirenena ho iatrany ny filoham-pirenena. Ny fananganan-tsaina dia fomba iray anehoana ny fanajantsika ireo tia tanindrazana mpitolona lavo sy nanao sorona ny ainy mba hiverena indray ny fahaleovantena ny Madagasikara. Izany ihany koa dia fanehoana ny ampom-pirenena sy ny firaisan-kina. Nanao antsoavo ny rehetra mba hanangana saina moa ny filoham-pirenena androany. Manao antsoavo ny rehetra ny tenako mba hanangana ny sainam-pirenena ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana eny amin'ny tranontsika tsirairay avy eny anivon'ny birao mpanjakana, eny anivon'ny toeram-piasana rehetra na ny miankina na ny tsy miankina, eny anivon'ny sekoly rehetra ihany koa. Nisy ny fanomezakasina ny sainam-pirenena izay notariny solontenan'ny mpianatra manerana nosy nandritra io fanokafana ny fankalazana ny fiverenana ny fahaleovantena ny firenena io. Malagasy mirahina, Madagasikara mandroso. Io no teny filamatry ny fankalazana ny 17 taona ny verena ny fahaleovantena ny Madagasikara ankalazaina amin'ity taona ity. Saika mamery taona intelo ireo mpianatry ny CNT-mady taona fahatelo sy fahadimy raha ny nambaran'izy ireo noho ny noty miverimberina sy miova isaky ny mamerina fanadinana amin'ny taranja tsy ampisa raha ny fitarainana nentin'izy ireo. Mitovy tsy misy valaka hatrany mantsy ny noty azon'ireo mpianatra na dia efa miezaka hatrany azy amin'ny fanadinana izay atao izay efa intelo iverenana hoy ireo mpianatry ny CNT-mady. Mitaky ny ametrahana vahaolana maharitra ialana ny kitoto amin'ny fametrahana ny notin'izy ireo solotena ny mpianatry ny CNT-mady sy ny ray aman-dreny vitsivitsy tonga teny amin'ny ministera ny fampianarana ambony ny andro ny fivoriana niarahan'ireo delegen'ny klasy sy ny talen'ny CNT-mady ary ny ministera ny fampianarana ambony omaly. Mendrika Razafina Tsima sy Ezeka Ermalala. Saika manana olana amin'ny naoty avokoa ny ankamaroan'ny mpianatra amin'ny taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy eo anivon'ny sekoly ambony CNT-mady Akady Fotsy raha nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany. Voakasika ao anatin'izany ireo sampam-pianarana miisa 8 misy eo anivon'ity sekoly ambony ity. Ho an'ny reto mpianatra ireto izao naoty mitovy avokoa no mivoaka rehefa nivaly ny fanadinana roa samihafa natao. Vokatra izay tsy mitombona raha ny fanazavan'ireo mpianatra. Reto no atao rattrapage reto.
io a 8 7 10 dia mivaly ny avy eo ny examen rehefa nanao deuxième session dia nivaly le izy tsisy niova le izy fa tonga dia mitovy tsisy valaka io ihany koa ohatr'izao le noty nefa efa redoublanty dia zany hoe mitriple zany fa tsisy mivaly le noty tsisy ohatrany hoe tsisy ezaka nataonao mihitsy zany e fa le notinao tamin'ny premier session ihany averina na dia ankizy tena hoe tsy nianatra akory aza ave dia na dia ray amindreo dia tsy mba hisy hiakatra na dia hoe le 8 hiakatra 9 fotsiny dia maromaro zay ny ohatr'izay noty tamin'ny voalohany ihany noty faharoa raha ohatra misy namanay iray a tsy nanao examen izy noty voalohany dia éliminé dia tsy nanao an'le examen izy noty faharoa dia mbola éliminé ihany ohatrany hoe considéré ndry zareo ohatrany hoe tsy nanao examen zany le ankizy dia ny anahy ohatr'izay notiko tamin'ny voalohany ihany notiko faharoa. Misy amin'ireo mpianatra ihany koa aza no efa mahazo isa-feno ahafahana fanadinana amina taranja sasany ary tsy tokony hamerenana fanadinana intsony saingy amoahany sekoly noty vaovao rehefa mivaly ny fanadinana ataon'ny mpianatra. Za zao tena masina hita mihitsy ny première session efa nahazo moyenne le matière zany le EC efa nahazo moyenne 10 dia le izy efa hoe sarotra moa fotoana anaovana an'iny mba ianarana an'le hafa indray dia mivaly avany le deuxième session tena tsy nanatrika mihitsy izy tamin'io valy le deuxième session lasa 13 le izy dia zay le mahagaga zay zany le tena hitenenana hoe tena totoa be le izy apetapetaka fotsiny zany le noty. Efa misy amin'ireo mpianatra ny tsy afaka hanohy fianarana intsony vokatry ny olany noty io raha ny nambaran'ireo mpianatra. Misy aminay ireo zao tsy afaka hanohy fianarana intsony, tsy afaka hanohy intsony no io olany io. Misy koa te hanohy ihany izy kanefa mieritreritra hoe mbola io ve niverina amin'ny taona ho avy dia mbola hiaritra an'izany foana dia tena tsy zakanay le satria any amin'ny marary anay no kitianareo. Milaza hoe efa lany vola ihany koa ireo ray aman-dreny raha ny nambaran'izy ireo no io famerenan-taona n'ireo mpianatra io. Tena mafy tena mafy mihitsiny mandoa droit miherintaona eo fotsiny ara mafy maika fe miherintaona indray zavatra tokony efa mba hisongotra zany dia mba milasa mitombo le vola aloha dia miara mitolona amin'ny zanaka izahay. Vahaolana maharitra moa takiana ireo mpianatra androany nandritra ny hetsika mangina no tanterahan'izy ireo teny amin'ny ministera ny fampianarana ambony androany. Ny fitakiana ohatr'izao efa nisy zokinay teo aloha nanao tamin'ny 2020 dia iny taona iny ihany le izy no niravina dia avy eo miverina zao miverina indray le problème dia solution maharitra mihitsy zany takinay amin'ny tompon'andraikitra mba tsy hiverena an'le situation ohatrao fa tena marary anay le izy. Nisy moa ny atoandro teo ny fionana mikatotrano teo amin'ireo délégué-ny mpianatra sy ny taliana CNT Mady ary ny solotenan'ny ministera ny fampianarana ambony. Taoriany fionana nambarany avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony fa tsy misy mitongona ny fitakiana nentin'ireo mpianatra ireo. Misy ny fepetra takiana amin'ny fahazoana diplôma amin'ny mahatoeram-pianarana azy ka ho an'ny CNT Mady tsy maintsy raisina foana ny noty tamin'ny taona lasa ka raha latsaky ny noty tamin'ny taona lasa ny noty azo an'ny taona nisahana dia miverina mipetraka amin'ny notiny tamin'ny herintaona. Izy ianao ty ambony ihany no raisina raha ny fanazavana no meny ministera ny fampianarana ambony io. Efa taona nanolorana ny soa. Efa taona ny karoam-baovao. Efa taona nizarana antsika. Efa taona nitsidiana ny tokantranonao. Ary efa taona nizarana vaovao. Ray Jolay 2024 Ray Jolay 2024. Real News ny vaovao marina. Ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro. L'invité du jour. Mankalaza ny fahefa-taona, Real TV, mieux que le meilleur. One, two, three, four. What are you waiting for?
bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! American High School Madagascar est une école qui pratique un système éducatif américain 100% en anglais et accrédité internationalement, en salle et en ligne pour vos enfants de 3 ans à 18 ans. Préscolaire, école primaire, collège, jusqu'au lycée. ITTI American High School Madagascar prépare de manière unique les élèves à devenir des citoyens du monde. Obtenez votre diplôme d'études secondaires à Madagascar, qui est accepté à la fois aux États-Unis et à l'étranger, Harvard University, Washington State et tant d'autres. Franchissez les prochaines étapes de votre éducation ou de vos projets professionnels. Confiez vos enfants à nos enseignants certifiés et expérimentés. ITTI American High School pour un avenir meilleur. Enroll today for the good of your kids. Email Manzakalu H264N 038 69 222 43 033 07 222 43. Andao ilalao fa loka maro no zarainy ampitomboiny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia fiarakodia sotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle à la vache qui rit misy sary personnage Disney samihafa apitao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone anao ataova anaty valoky arantero mivantana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590 ny fisariana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Tezany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahana fenonao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farana dia manome fotoanao anao ny manaraka indray veloma tompoko. Real News Natulchi. Saint-Gilles-Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Vaovao be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola eo foana ilay Vaoline mahazatra antsika. Ary azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine Liberator. Ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Liberator, une liberté de saveur.